ny toy vaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly ary ny fikambanana Mampiely Baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa Mamatonalina izao? Andro faharoa. Dia faly miarabantsika rehetra ry havana amin'izao fandaharana Mamatonalina izao. Misaotra an'Andriamanitra isika satria mbola homeny alohany izay ankalazantsika ny fetim-pirenena afatra avy amin'ny teniny mba ahafahantsika misaintsaina sy mieritreritra momba an'io Andriamanitra izay Andriamanitry ny firenena io. Mialohan'ny andrenesantsika ny teny dia mbola hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay eo, misaotra anao sy mideranao. Fa nanome anay ny firenena Malagasy ianao, nanao anay ho Malagasy ianao dia napetraka ho eto izay. Misaotra Tompo. Ary apetraka eo am-pelantananao izany fiainana izany. Mba ho ianao le mamangy sy miasa eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, nanao mangy anay tsiraray avy eto amin'ity firenena Malagasy ity, ka tonga anay Tompo hahatakatra sy hahafantatra ary anaiky fa ianao rery no Andriamanitra, Andriamanitry ny firenena rehetra, Andriamanitry ny Malagasy sy ny firenena Malagasy ihany koa. Dia misaotra anao dia taio ny teny izay fampizarana eto mba hiasanao amin'ny fiainan'ny tsiraray avy aminay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny teny izay andraisantsika fampahafantarana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra dia ao amin'ny Daniela, bokin'ny Daniela toko 7 ka ny 9 hatramin'ny 9 Daniela toko 7 ka hatramin'ny 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Ary tamin'izay dia nisy kaldeanina sasany nanatona ka niapangan'i Jiosy. Dia niteny izy ka nanao tamin'ny Nebukadnezara mpanjaka hoe, ry mpanjako, ho velona mandrakizay ane ianao. Ry mpanjako, ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra izay mandreny faneniny anjomara sy ny sobaba sy ny lokanga sy ny samboka sy ny vali sy ny simponi ary ny zava-maneno isan-karazany, dia ankohoka hivavaka amin'ny sary olona volamena, fa izay tsy miankohaka sy tsy mivavaka kosa dia atsipy ao anatin'ny laforo misy afo mirehatra. Koa misy jiosy izay nataony hotonian'ny raharaha amin'ny Babilôna sy ny fehiny, dia Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ireo lehilahy ireo tsy mba manaiky ny teninao akory ry mpanjako. Tsy mba manompo ny Andriamanitra ao izy na mivavaka amin'ny sary olona volamena izay efa natsanganao. Dia niteny tamin'ny fahavinirana sy ny fahatezerana Nebukadnezara ka nasainy nalaina Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia nentiny teo anatrehan'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo. Dia niteny Nebukadnezara ka nanao taminy hoe, moa fanahy nininareo va ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego ny tsy mba nanomponareo ny Andriamanitro na ivavahanareo amin'ny sary olona volamena izay natsangako? Ankehitriny, raha miomana ianareo amin'izay andrenesanareo ny faneniny anjomara sy ny samboka sy ny vali sy ny simponi sy ny sobaba sy ny lokanga ary ny zava-maneno isan-karazany, ka miankohaka sy mivavaka amin'ny sary olona izay nataoko, dia tsara ihany. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo, dia hatsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny laforo misy afo mirehatra. Ary iza moa izany Andriamanitra ahavonjy ianareo amin'ny tanako izany? Dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe, ry Nebukadnezara, tsy misy antony tokony amalinay ianao akory ny amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay tompoinay dia mahavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehatra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Ary na dia tsy izany aza, aoko ho fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitra dia tsy ho tomponay ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy hivavahanay. Tompony, ampahery antsika amin'izany teny izay omeny antsika izany. Tantara tao anatina sehatra anankiray izay atao hoe firenena, fitondrana sy fitantanana firenena anankiray, dia tany kaldeana izay nahababo any Sadraka sy Mesaka ary Abednego niaraka tamin'ny Daniela ihany koa. Sarotra ny toerana nisy an'izy telo mirahalahy ireo. Eo ambany fahefana sy fitondran'ny mpanjakan'ny kaldeana zareo. Mpanjaka izay nanana sy mino Andriamanitra maro samihafa ary mamoron'Andriamanitra aza
ataony sampy, ary rehefa mamorona izy de manery ny olona rehetra eo ambany fahefany mba iankohaka sy hanompo an'izany sampy zany. Misy koa nefany ireo mpiara-miasa ao amin'ny fiarahanao zay manana fialonana na faratsy toetra fotsiny tsotro zao, zay mitady ny anisy ratsy, ny aningana, ny ampijaly, ampahory, na koa manao karazana fifaninanana maloto zay akana ny toeran'ny hafa. Misy koa ireo. Dia izany ny toerana misy an'izy telo mirahalahy ao anatin'izao tantara izao. Inona ny zavatra misy sy fantatra ny amin'ireo zavatra ireo? Ny zavatra anankiray voalohany de ny hoe hita mazava ary miariary fa ireo lazaina ho Andriamanitra na sampy ireo dia zavatra natao tanan'olona. Mety manana endrika mahafinaritra sy tsara angamba, tena hoe goavana be, volamena ny anaovana azy, sahabo 30 metatra ny ahavony, zavatra sasala am'izany no anaovana lay sary. Mety mahafinaritra be mihitsy ary azo lazaina hoe tena asa tanana mahavariana angamba. Fa olona no manapa-kevitra, manao hoe atao an'izao, atao an'izao. Ny hita miariary ihany koa de ny hoe ny mpanjaka sy ireo olona miaraka aminy no manery ny rehetra hino sy anaiky ny fahefana na ny hery zay ananan'ireo sampy ireo. Zany hoe raha ny tena marina, volavolain'ny tanana, amboarina, de aveo lazaina amin'ny olona hoe io no Andriamanitra reo, io no tompoy, io no ivavao. Zany ny zavatra misy sy hitatsika eto. Ary zany ny fahamarinana amin'ny Andriamanitra zay heverina ho tompoina rehefa ny olona no mamorona azy. Tsy ireo no manana fahefana, tsy ireo no manana ny hery, fa lay olona ao ambadika no mampitahotra, mampiorooro, manao zay atonga ny olona anaiky an'ireo. Ireo zavatra ireo dia hazo ihany, azo dorana, vato ihany, azo potehina, karazam-by ihany zay azo arendrika. Ny olona no manao an'izany. Sadraka sy Mesaka ary Abednego de niterena hanaraka karazan'Andriamanitra ohatr'izany. Zay no natonga ny anarany nataon'ireo hoe Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Sadraka sy Mesaka moa tsy de tena hoe fantatra mazava tsara ny hoe dikany, fa ny Abednego de hoe mpanompon'ny nego, na hoe mpanompon'ny masoandro, natao ho tahaka zany ny anaran'izy ireo satria nampidirina anterisetra ao anatin'ilay tontolo ny fanompoana zany Andriamanitra zany izy. Ny tena anaran'izy telo mirahalahy nefa de ny hoe Anania, zay ny Sadraka, zay midika hoe fahasoavan'Andriamanitra na nomen'Andriamanitra. Mesaka kosa dia Misaela, na hoe manam-pitoviana amin'Andriamanitra. Tsy hoe Andriamanitra fa misy karazana toetra na misy karazana fomba fanao zay irina mba hanana fitovinana amin'ny Andriamanitra, izay ny Misaela. Ary Abednego dia Azaria, zany hoe manampy na nanampy ny tompo. Zany no tena anaran'izy ireo. Ary tena tazominy zany satria tsy anarana raisina fotsiny fa tena izany ny ainany. Ary hitatsika eto amin'ity fiainana zay asehon'izy ireo, ka ny olona no mahita azy, fa tsy izy ireo no manery ny olona hiteny an'ilay izy. Ny 140 amin'ny vaky tenitsika teo de ahitatsika ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy, koa misy jiosy zay nataona olotonian'ny raharaha amin'ny Babilona sy ny fehiny, de Sadraka sy Mesaka ary Abednego, ireo lehilahy ireo tsy mba manaiky ny teninao akory ro mpanjaka, tsy mba manompo ny Andriamanitra ao izy, na mivavaka amin'ny sary olona volamena zay efa natsanganao. Zany no hitan'ny olona, zany ny fantatry ny olona, zany ny tsapan'ny olona. Tsy miankohoka amin'ny Andriamanitra hafa, tsy manompo Andriamanitra hafa, tsy manompo sampy, satria nahoana? Izy ireo de fa manana an'ilay Andriamanitra nary lanitra sy ny tany, Andriamanitra telo zay iray, zay ekeny sy ninony ary hitany sy tsapany teo amin'ny fiainany. Rehefa mamaky ny tantara ao amin'ny bokin'i Daniely tsika de ahitana fa
tena niseho tamin'ny mboninahitra teo amin'ny fiainan'izy ireo Andriamanitra, na tamin'ny fianarana zay natao, tamin'ny endrika ara-pahasalamana, amin'ny endrika ara-panaovana asa mandraharaha teo amin'ny endren'ny mpanjaka azy ho mpifehy sy olona ambony tao amin'ny firenena. Noho ilay Andriamanitra zay nekeny dia hita ho niavaka izy ireo. Ary zay no niteraka fialonana. Fa na izany na tsy zany, na iza mialona azy, na iza tsy tia, na iza mety manao zay haminganana azy, de mazava ny zavatra hita eo amin'ny olona, hitan'ny olona eo aminy koa, ny olona manompo sampy, ny olona manaiky zay teny ataon'ny olona atao hoe mitondra ny firenena nisy azy ka hanompo sampy, fa izy ireo kosa dia hitan'ny olona fa tsy mety tsy manaiky hanompo ny sampy zay nataon'ny mpanjaka. Zay no hitan'ny olona rehetra. Tezitra ny mpanjaka noho izany satria mety paikady angamba anaovana ny hoe am'izay de ekeny rehetra, zany hoe mahampanjaka azy zany, na inona tiany atao na inona tsy refesy mandidy, dia atonga an'izany fahefany zany home matanjaka kokoa, de mamorona tahaka ny zavatra ny foronina teto. Tezitra ary ny fandrahonana sy ny tena fampiarana amin'ny fampanjakana ny fahefana ananana zay mihoatra noho ny tokony ho izy, mamono ny olona sy ny sisa de ataony. Ka de nyrahonana izy telo ny rahalahy mba ho atsipy any anatin'ny laforo mirehetra afo raha toka tsy mety. Fa ny zavatra mahafinaritra ry havana ao anatin'izany rehetra zay savorovoro zany, rehetra ao anatina fitondrana, fahefana, ao anatina hoe olona manatrika amin'ny mpanjaka, dia ny fahitana azy telo amin'ny rahalahy mijoro amin'ny fahasahiana manoloana n'izany fandrahonana rehetra zany. Ny fijoroan'izy ireo, ny anankiray voalohany azo lazaina de ny hoe manaja izy, ry mpanjako, manaja izy, mamaly izy, fa tsy manao tsinitsinina. Zany moa no asain'ny ten'Andriamanitra ataontsika ihany koa, mivavaka ho an'ny mpitondra, manaja, na dia inona aza no ataony io tahaka ny tsy firarahinan'Andriamanitra, dia manaja an'izany. Kanefa kosa dia tsy manaja sy manaiky anjambany fanajana atao amin'ny maha-olona sy ny mahambony zay olona hatrehany. Fa ny fankatoavana kosa raha mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra no ataon'ilay olona, na izy na izy, dia tsy eken'ny fanompony an'Andriamanitra, tsy eken'ny finoany an'Andriamanitra, tsy eken'ny fanarahana an'Andriamanitra. De raha enotsika, averina ho enotsika ny teny zay nilazain'izy ireo, de tena mampahery atsika ary mahatonga atsika eritreritra. Zao ny lazainy ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony hamalinahy anao akory ny am'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra zay tompoinay de mahavonjy anay amin'ny laforo misy afo mirehitra, sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Ary na dia tsy zany aza, aoka ho fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitra ao de tsy tompoinay, ary ny sary olona volamena efa natsanganao de tsy hivavahanay. Fijoroana tahaka zany amin'ny maha-kristianina, mampanara-dian'i Jesosy Kristy no tiana ho hita ao anatin'ny fiainantsika manoloana ny tranga misy eo amin'ny firenena. Indrisy eto amin'ny firenentsika misy tokoa ny endrika fanompoana sampy, ary ny olona zay mitarika dia indraindray tena manery ny olona mihitsy amin'ny karazana fampitahorana, zay no mahatonga ny fady maro samihafa aza amin'ny toerana sasany, ka indraindray na dia sakafo mahatonga fahasalamana aza dia indraindray tsy asaina hoanina, andro asiana tsy asana noho ny fahatahorana andriamanin-kafa. Fijoroana tahaka ny an'i Sadraka sy Mesaka ary Abednego, izahay dia tsy hanompo ny sampy na ny sary olona volamena zay natsanganao ivavahanay, satria nahoana? Fantany iza n'Andriamanitra tompoiny, fantany iza lay Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainany, ny efa niasa teo amin'ny fiainany, ka fantany fa mbola afaka miasa eo amin'ny fiainany. Ny ao anatin'izy ireo de izao, fantan'ilay Andriamanitra,
fantany zavatra mety ho vitany io Andriamanitra io, fantany ny zavatra zay ataon'Andriamanitra ao anatina olana tahaka zany izy. Noho izany dia apetra na inona mbola ataon'io Andriamanitra ekeny io sy inoany io ny Andriamanitra zay fantany, dia fantany fa izay ataon'io Andriamanitra io dia izay ny mahatsara azy, ka dia izay ihany azy. Tsy asain'Andriamanitra manompo sampy izy, tsy manao sary iankofana, dia tsy manao an'izany izy. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra dia mampirisika antsika sy miteny amintsika fa mety amintsika ny manaiky hatramin'ny fahafatesana aza ny zavatra zay anarantsika an'Andriamanitra. Ny Apokalipsy 2:10 dia milaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Raha ny ovelona fotsiny ny tanjontsika eto amin'ity fiainana ity dia diso safidy isika. Na inona zavatra avelantsika hanana fahefana eo amin'ny fiainantsika, na olona avelantsika hanana fahefana mihoatra noho ny fahefana zay tian'Andriamanitra iainantsika, mihoatra noho ny fahefana zay ilaitsika ekena ny amin'io Andriamanitra telo zay iray, na ary ny lanitra sy ny tany, na ary atsika io ary miazona zavatra ary rehetra izao, dia diso fiainana isika. Fa Andriamanitra dia ambony noho ireny. Ny fahefan'Andriamanitra dia ambony noho ny fahefana rehetra, na amin'ny zavatra zany, na amin'ny olona zany, na amin'ny rafitra izany. Fantatry Sadraka sy Mesaka ary Abednego zany. Ireo mpanjaka ny Babilôna ireo, Nebukadnezara, rehefa hitany koa ny fiasan'Andriamanitra dia niaiky fa io Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego io no ten'Andriamanitra. Nisy ny olona zay nanana fahefana ka nanapatra an'izany sy nanaroatra an'izany teo amin'ny firenena anankiray, zay tsy nety nanaiky an'io Andriamanitra io, dia naneho ny heriny koa Andriamanitra tamin'ny fotoana androny, ka dia nahatonga an'izany fanjakana na mpanjaka zany rava, simba, resy, levona. Izany ny fantatry Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Noho izany aminy tsy misy Andriamanitra hafa noho io Andriamanitra io, ary tsy hety hanompo an'izany Andriamanitra zany izy. Na inona ho ataon'ny olona aminy dia tsy manaiky izy. Fa izao koa zay toe-panahy ilaina ananantsika dia izao: mahay mamonjy antsika Andriamanitra, inotsika zany, ary zany mandrakariva nataontsika ao anatintsika ao, na inona atrehantsika amin'ny fiainana, mahay mamonjy atsika Andriamanitra, mahay mamonjy ny firenentsika Andriamanitra. Fa izao zay ho ataony dia izy ny tompo-tsafidy, fa efa fantatra fa izy no Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra na an-danitra na ety an-tany. Fa izao na inona zavatra atao eo amin'ny firenena, na eo amin'ny fiainako manokana, na amin'ny endrika ara-pianakaviana, na amin'ny endrika ara-piarahamonina, kanefa manohitra n'ilay Andriamanitra, ny safidiko dia efa mipetraka. Tsy hanompo zay Andriamanitra hafa aho, tsy hankohoka amin'ny sary olona zay na sary volamena inona zay amboarin'ny olona aho. Tsy hanompo Andriamanitra fa tsy ilay Andriamanitra izay fantatro fa nahary lanitra sy ny tany aho, ilay Andriamanitra izay naniraka ny Jesosy Kristy zanany ho tonga tetỳ ambony tany, nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nitsangana tamin'ny maty satria Andriamanitra velona ka tsy laitra ny fahafatesana no azonina, ary zany Andriamanitra zany no Andriamanitra tompoiko, ninoko, ekeko, niza ninona tady aka ny toerany zany eo amin'ny fiainako dia tsy avelako, tsy ekeko. Ry havana, ho an'ny firenentsika, raha misy olona izay mijoro tsara ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra, mandeha amin'ny fahamarinana, dia hoy Andriamanitra rehefa nandrava ny Sodoma sy Gomora izy manao hoe: raha mahita olona ianao ka mandeha amin'ny fahamarinana, manao izay mety sy tsara, ankasitrahan'Andriamanitra, na dia 10 monja aza dia tsy horavako Sodoma sy Gomora.
zany ry havana ny toetra ny io Andriamanitra io. Fantatry Sadraka sy Mesaka ary Abednego zany, fantatritsika koa zany, mahatonga antsika hoe hijanona, hijoro, hitoetra, tsisy agnozongozona eo amin'ny fanarahantsika n'ilay Andriamanitra tompointsika. De andeha samy anao fanekeny eo anatrehan'ny olona sy eo anatrehan'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra izay tomponay de mahavonjy anay amin'ny zavatra rehetra zay mety mafy sarotra. Fa na tsy hamonjy anay aza izy, de aoko fantatra niza manatrika fa tsy hanompo hoe andriamanin-kafa izay, tsy hanompo sampy izahay, satria ny foron'olombelona ireny, fa Andriamanitra kosa de mpamorona ny olombelona sy ny zavatra rehetra. De ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fandresena miaraka amin'ilay Andriamanitra telo zay iray. Amen. Mbola araka hivavaka isika ravana. Misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy fa be fitiavana sy be famindram-po ianao. Misaotra noho ny amin'ny maha-Andriamanitra anao manaiky hiditra sy toetra amin'ny fiainanay. De taio izay Tompo mba tena anaiky izany eo amin'ny fiainanay, mihoatra noho ny zavatra rehetra, mihoatra noho ny olona rehetra, fa tsy misy Andriamanitra fa tsy anao. Ary dia mitahiny firenenay mba hanaiky anao Andriamanitra, satria sambatra ny firenena zay manana anao Jehova ho Andriamaniny. De misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hiaviany tompotrano, na ho hariva, na ho Mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika toko fa 3:10, 5:30.